Poliverenantsika avy eo ny vaovao mahakasika ny candidat izay fa mampimenimeny ny mpanjifa maro amin'izao fotoana izao ny aratsy ny kalitaon'ny solika raha ny fanazavana izay nentin'ny ministra ny solika moa dia misy manampoka petrolina ireo gazoal amidy any amin'ireo tompo fivarotana solika tondra ny fomavizeny mahakasika izay ihany koa ny filohan'ny GPGLSS. Ministra ny teny an'izay hoe ratsy ny kalitaina solika mety eto Madagasikara azadino fa efa volana mahery zao le fandokona menamena ny petrole zany hoe raha misy sanatria station manapoka gazoal ho tapohana petrole dia menamena le produit dia raha menamena le produit mbola zao zahay zay mahita fa dia manetsika an'izay zay fa kosa tsy ny petrole nafarana mihitsy be efa mety ho ratsy ny qualitéany na zara raha azo ekena ny qualitéany izay fantan'izay ngamba tsy anjaranay mpivarotra na mpanjara ny solika eny amin'ny station no milaza fa anjaran'ny ministèren'ny hydrocarbure ny OMS no mijery sy micontrôler an'izay maro tokoa n'ireo client izay menimenina mihitsy amin'ny qualitény solika eo tsara ngamba mba hanaovana opération mihitsy zay zavatra fa tsy izahay mpivarotra fotsiny no olotona ao anatin'io satria fa menamena moa petrole averiko fa menamena efa volana mahery na mahery mivolana ny petrole nefa miloko menamena ka raha mividy lasatsy ny olona ka mahita lasatsy na gazoal menamena dia angalao polisy fa tsisy izy zay izy mitapoka fa raha tsisy an'izay za dia sokoetana kosa aloha le mpitana le tombotsolika efa mafy ny adiny mbola voasokoeta amin'izany izy mampalahelo.